fanambarana manoloana ny fanitsakitsahana amin'ny sesisesy ny lalàna ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary ny fanaovana mpimamba ny arem-pirenena izay miteraka fahasimbany toe-karena ka nahatonga ny fitsanganany tanora na raha ny vahoaka manontolo manerana ny nosy izay mpikambana ato amin'ny fiadidiana iombonana ho an'ny fanavaozana dia mamoaka ny didy tsy volana ara-panorenana laharana faha 2024 tsipika aotra ray izay mampiato ny lalam-panorenana tamin'ny 11 décembre 2010 amin'ireo andininy mifanipaka amin'ity didy tsy volana ity ary mametraka ireo rafitra fanavaozana nasionaly hamaly ny etaeta ny vahoaka malagasy amin'ny famerenana ny demokrasia ny fanarenana ny fitokisana amin'ireo androm-panjakana ary ny fananganana fitondrana miorina amin'ny rariny tsara tantana ary manao tamberina andraikitra amin'ny vahoaka arak'izany dia atsahatra ny asan'ireo androm-panjakana voatanisa ao amin'ny lalam-panorenana tamin'ny 14 ka tsy voatazona mandritra ny fanavaozam-pirenena toy ny anteny mieran-doholony ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny vaomiera mahaleo tena momba ny fifidianana ny fitsarana avo HCJ ary ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana manohy ny asany kosa ny anteny mieram-pirenena ireto kosa ny rafitra vaovao apetraka hanorenana ny Madagasikara ny fiadidina iombonana ho an'ny fanavaozana rafitra iombonana manatanteraka ny asan'ny filoam-panjakana ny gouvernemanta ny anteny mieram-pirenena amin'ny endriny ankehitriny ny fahefana fitsarana izay ahitana ny fitsarana avo ho an'ny fanavaozana sy ireo rafi-pitsarana isy-atsokaziny maharitra 2 taona farafahahelany ny vanim-potoana fanavaozana ao anatin'izay no anaovana ny fitsapakevim-bahoaka ametrahana ny lalam-panorenana vaovao sy ny fifidianana ametrahana ny andalana ireo androm-panjakana vaovao natao teto Antananarivo ny 14 oktobra 2020 sy 2 arivo sotra tompo dika zay izy ny teny tantana firenena tompo. Est-ce que vous pouvez nous dire en français ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire prendre le pouvoir, ça vous dérange pas? Ouais, il n'y a pas de problème. On veut tous savoir. Bien, on est ici pour prendre le pouvoir, parce que ça a assez duré quand même, la crise, et on va prendre nos responsabilités. On va prendre le pouvoir, on va mettre en place un comité composé des officiers venant de l'armée, de la gendarmerie, de la police nationale. Peut-être dans le temps, il y aura un haut conseiller, des hauts conseillers civils là-dedans. Donc c'est ce comité qui va occuper, qui va assurer le travail de la présidence. En même temps, après quelques jours, on va mettre en place un gouvernement civil, et voilà. Vous dites qu'il va, parce que ce n'est pas encore fait, ou à partir de maintenant, c'est le cas? Ouais. C'est le cas désormais. Donc c'est désormais un comité? C'est un conseil en fait. Un conseil. Comme tous les mots comptent, là, je me permets d'insister pour qu'on soit bien d'accord. Un conseil composé des officiers militaires et de la gendarmerie et de la police nationale. D'accord. Ina zany ny ataontsika hoe dingana manaraka aoriana zao. Dingana manaraka tsy ho ela dia ny fametrahana ny Premier Ministre mba ahafahany mametraka ny gouvernement vaovao ao anatin'ny fotoana fohy. Iza manoatra le Premier Ministre dia iza manendry azy. Mbola hiantsonareo zahay rehefa tonga zay fotoana zay.
Civil, sinito civil. Para kujekan miteu. Yenwa. Saolu, de la sitamis. Saolu. Ah, mas present dareu. Okay, ya. What's up? Okay, Filamina. Cascavo. Wale pano kasete alom seis mbande adi am tena tika sample ma dan tena ro. Anu yan sana ro.